Malagasy FM manolotra ho anao mandrisy ty herinandro ty. Mpiandro fasa fizarana faharoa sady farany. Tantara no soratany Aloka Tefson. Ireto avy no hamelona ny tantara. Nalitao, ny Aina Rasafy, Mamitiana Jeremy, miaraka amin'ny Mevatsiaro ary ny Aina Fity. Nanatotosa sy ny kirakirany lafiny ara-teknika Fanamby. Andro fahadimy sady farany. Nary fatao efa matoro sady alay fa nga tsy andro fasana mono no nalehan'ny lahy ty. Zao fa ela marina ve fa taizy elany zao vao mipotra nefa zay sahirana antady an'lahy. Tsy afaka no namany latsony le siarinary tena mialatsiny aho fa tsy fananiko akory fa teren'ny zava-misy fa ahoana ry valy efa narahany efa bita soniny eny tsy azo lavina tsony. Eny fantatro zany fa tsy afaka no namany latsony aho fa ina nefa ny tena olany zarao amiko lesy nary ampio ny amin'inona aka n'le rotsy firavaka volamena ao am-pasana tsy vitako reritsony fa mila amin'ny fanampiany lahy. Fa inona nefa mandrisika ny lahaka an'izany tsy atao ny patron vita morana zany raha fatany tonga dia midoboka any amponja avy hatrany tsisy atakandro tsika ro lahy. Aletsy ampio fotsiny miala tsiny le sarvaly tsy afaka ny anokatra fasana ahako. Nary raha mba soa ihany ny fanaovantsika hatramin'izay dia ampio aletsy ny amin'ny olo vadiny lahy dia tokony hanampy ahy lahy. Tsy idiran'ny olo kosa lesy le resakito raha mba manana fomangoraka ihany dia tokony hanampy ahy lahy mila ny lahiny ahy io ihany ny fangatahana mba ilaiko fanampiana amin'lahy. Tsy maintsy ampiany lahy tsy maintsy ampiany lahy Oay fiantsao marina tonga teo olo lehetry dia nitereny hanampy azy hakan'le volamena ny am-pasana. Fa firy aloha zao mbola amiray sasany ohatra mahendry feon'olona amiresaka ny avelany aka andraso itsokilovina eto. Tena misy ola taminy aleo ivoaka moramora taty dia hiafina vao ambadika andrefana eto miafina dia mahita ny ataona ray tena olona ratsy reto ohatra mitondra basy mihitsy aza le ray antsy be ny le ray iny fa niakatra amin'le trano azo namboarinay dia tsy nahita inona dia miverina so ihany aza fefa maty le afina amindroko mety mieritreritra angamy zareo fa tsisy mahita akory ary ohatrany olona fantatro ny hery zalahy zany tena raha lava sy raha tany reto le niresaka tamin'ny jaony fisian'le rojo firavaka volamena ao am-pasana tonga androbandreo ariana ao am-pasana angamba ry zalahy reto ka jereo fa iny midina eny am-pasana iny dia mitsilotsilo an'le varavarana eo fa manokatra an'le varavara-pasana indray oe le ty to avy hatrany dia nisokatra dia iny fa niditra ny ndraika lahy dia mitsilotsilo manodidina nyindray dia lasako niditra ao am-pasana daholo ry zalahy dia inona ny ataoko manoloana an'izao zavatra zao oka fa mahita hevitra fa tena marina ve zany zavatra lasa ese zany eny patron voatafiditra ry zalahy dia nanako ty vato be nanindry varavara-pasana avy aty ivelany ako dia tsy afaka mivoaka tsony. Mikasany akantolo anjanako zany mety hoe tsy izay loatra fa zavatra afaka. Zavatra hafa? Fa zavatra hafa inona zany? Volamena.
volamena hoe fa tamin'ny fomba hoana no nalalany fa nampitona ny volamena anjanako tena marina dia fantatro izy roa lahy reo ndray dia olona kaikanao tamin'ny nahafatesany zanakao fa izy zany se izy zany Radany sy Rahalavy Radany mpahamadika tsy vanina maika bary apaty izy dia izay ny ataon'ny arana nandevona ny tompoko vavy antsa zao dia amorony fokon'olo tsika anatratra azy ao am-pasanao mbola tratratsika ao am-pasana zany izy vato be any ilay nakitia koa ngara-penarivo tsy afaka ao tsony reny raha tsy efa nofo mangatsika ny ary nyvatantsika any fa hoana ka satria mety ho sevitra ao zareo ay ka andao malaky ary andao aingana efa misokatra ny farafarapasana fa tonga dia mivonona tsara amin'izay fa hiditra sika sanatria mbola velona mantsy ry zalaka manisa telo isa roa telo nary ahoana ny ao anatiny ao midira ty mitsy aloha ianao hijery tsisy ahina tsoniny ao hiditra mantsy midira ty fa tsy manino efity fa isa daholo reto to misy tovolahy telo mivalapatra ato fa angatsy hoe Rahalava sy Radany reny hitanse le tsy valahara mihitsy reto sazandrisany tsara zao rolany hitako fa tsy haiko hoe izy io ray mandry ambony fandrina vato io miohaka izy dia tsy fantatro hoe izy avadio ijerena ny endry ny avadio mihitsy ndaso ary loha oay zao fa ahoana ry setya tsy azoko mihitsy fa mba ame fanazavana maninona ilay namaseny tafiditra ao anatin'ny tirara ty tena tsy haiko ny antony patron eny fa efa andohalika moa ty ny ranom-bary ka tsy maintsy olazaiko anao ngamba ny marina fantatro mahakasika ny zavatra fantatro ka lazao ary zay ny zava-nisy na dia nanambitamby any mba hakana an'ilay roa tsy firavaka volamena tao am-pasana azy zao dia tsy raisiny lahatra ahako ay natao mangingina ihany zany le izy dia io izy maty rery tao am-pasana io tsy naboziko mora mivadym-pitokisana tahaka izany le namasia jerena ohatra mbonaika nefa tena mahavita zavatra fa ny mahagaga kely dia ety inona ny nahafaty azy tohatra misy mangana mantsy ny tendany ohatra reny hoe nisy nanan-kenda reny mihitsy tena nisy namona izy raha nyfahitana azy aloha dia mety ho iza nefa nahavita an'izany amintsika mety ho iza moa fa tsy tompoko vavy antsa zanakao ihany maninona tsara dia izay ny zava-nisy ry olona maty zao maty tao am-pasana niaraka tamin'ny Radany sy Rahalava fa raha araka ny fandinihako dia efa omaly zao no maty fa Radany sy Rahalava kosa voaniko maraina fa
fa tena mana loatra leritsao lozana sahady izay tsy nampiana hoe jaona vitan'izao olo-kendro no nalalako azy hatramin'izay ary olona karazany olona katahotra nefa dia mavita miditra fasana amin'ny sasakany tsy fatatsika izay zava-marina tsy afianko anao aloha ohatran'ny voboka zigara mahery izy iny dia mety izay ny antom-pivanana izy teo aminy fokazongony ve endry eo le dia maninona raha mba niteninao tsy handray an'izany izy sarotra amiko ny andrara satria efa tsy zazakely intsony ane zao ry olo e dia izao maty izy tsy ho namanao iandro fasana tsony raha ndraraka tandra iny aleony amin'ny sisany mitandrina tsapako nisy fahatsoko tao e fa diso miboboka toka loatra koa izay dia mety tsy ho tompona andraikitra loatra amin'ny atao fa maninona no miboboka tokonareo sa matahotra dia napiditra jus de risque tsy haiko tsony fa eo ihany nitahotra fa le ririnina mamanala koa isan'ny tondranay toka mba hanafanana vatana manaonao foninareo e dia izao lasa ny fara amin'ny fahafatesany izao iolia oka moa izay fa tsy mety amin'izao akibonao izao e maty ny zandriko maty tsy hiverina tsony izy raha tsy nanao mpiandro fasana angamba dia mety mbola velona teo ihany oka moa izay ry iolia arary eo indray ianao mangina ianao fa avela ho anala ny foka eto anatrehany vata mangatsika ny zandriko eto e tena tsy leo ampanginina mihitsy ianao tsy verina tsony izy oka izay ho ary angatsy andeha tsony ianao mbola eto foana e andeha ho aizy andeha ambina fasana ka mpiandro fasana angeny asanao e tsy ireo fa efa hodindray ny masoandro dia mila anao ny fasana ambenanao efa tokony andeha tokoa hamonjy ny asa mahazatra ary io le fa tiako tsapanao ny alohany andehanako fa noho ny aminao sy io zazao kibonao io mahatonga miaritra ny atsika nisak'alina efa haiko izany fa mandehana dia ambeny tsara ny fasan'ny patron anao sanatria misy mamaky indray natolotra ny malagasy FM ao anao teo mpiandro fasa fizarana faharoa sady farany tantara no soratany aloka tefison ireto avy ny nanome aina ny tantara nalitao ny aina rasafy mamitiana jeremia niaraka tamin'ny mevatsiaro ary ny aina fity nanatotosa sy ny kirakirany lafiny ara teknika fanamby